Nifantoka tamin'ny fepetra fanamaivana n'ireo fandaniany mpizantany, ny tatitra sy ny fangatany mpandrarah amin'ny fizantany, entina isotonana mpizantany ho avy ao Nosy raha nitatitra izy ireo ho mangataka ny fanarenana ny hetra alaina amin'ny kampania pitaterana nabakabaka izy ireo. Eo ihany koa ny tokony andiniana ny fampidinana ny sarany tapakila ny fiaramanidina ary ny fanaovana ho maimaim-poana ny fanomezana viza ho an'ny ireo ivahiny eto Madagasikara ao anatin'ny roavolana fitiavana Dony Ivrasata. Ny 4 mars lasa teo no efa nitaraina mafy ireo mpandraharaha amin'ny sehatry ny fizahantany ao Nosy. Tsy misy mpizahantany ao an-toerana amin'izao fotoana izao raha efa nomboka hiditra tsikelikely amin'ny vanim-potoana mahaben'ny mpizahantany Madagasikara. En Nosy, elle avait atteint plus que 100 000 touristes. Maintenant, on est à zéro. Et les opérateurs sont vraiment désespérés. C'est une crise économique qui touche pas seulement les opérateurs Vasa, c'est une crise économique qui touche tout le monde, toute la population. On a fait ce qu'on nous a demandé, on a tout fait. On s'est vacciné, on a suivi les protocoles sanitaires, et on a suivi les règles. On est tous d'accord, on est tous signataires des protocoles et des mesures à prendre. Donc maintenant on est prêt et on attend seulement que ça. Nanatanteraka fihaonana mpisehatra ho maly tao aorian'ny fanapahan-kevitra navoaka ny filan-kevitry ny minisitra ny alarobia teo. Filan-kevitra izay nanalefaka sy nampiverina hisokatra ny sidina sy ny fivezivezena anabakabaka eto Madagasikara. Sy fitiliana PCR intsony no ataon'ny mpandefa fitiliana TDR avy hatrany. Foana ihany koa ny fanaovana fihiboana any amin'ny hotely raha nitapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra. Andrasan'ny mpandraharaha araka izany ny fisian'ny famoahan'ny gouvernemanta ny daty ofisialy ho an'ireo sidina Macao Nosy izay ahitana ny La Réunion sy Italia ary Mayotte. Taorian'ny fanapahan-kevitry ny fanjakana malagasy tsy maintsy iroso amin'ny drafitry ny sidina ireo kompania pitaterana atolotry ny fanjakana. Ity farany kosa no amaritra ny daty ofisialy amin'ny sidina Macao Nosy. Maika amin'ny fiverenan'ny mpizahantany ireo mpisehatra ao Nosy. Nangataka ny anamaivanana ny fepetra andraisana ny sidina sy ahatongavana ao an-toerana ny mpisehatra. Voalohany amin'ny fangatan'izy ireo ny fanaovana ho maimaim-poana ny viza ho an'ny mpitsidika 2 volana. Mikasika ny fitaterana mangataka ny fampihenana ny hetra alaina amin'ny kampania pitaterana anabakabaka. Eo ihany koa ny tokony andiniana ny fampidinana ny sarany tapakilan'ny fiaramanidina. Nanamafy hatrany ireo mpisehatra fa niady mafy hiavy tena nandritry ny krizy sy ny fikatsoany asa indrindra ny fijerenan'ny mpiasa sy ny fisorohana ny tsy androahana azy ireo. Mangataka tohana amin'ny fanjakana izy ireo manoloana izany ezaka izany.